Vaovao hafa tanteraka kosa indray hianjakan'ireo vahiny harem-pirenena araka ny nambara ny filohan'ny fikambanana AMF 3FM Andriamatoa Andrenal John Andriamanampy fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Satrobory. Raha ny fanazavana ity farany moa dia tokony hisy ny sazy enjana omena ireo vahiny izay minimanao izany, eo ihany koa ny sazy tsy azon'izy ireo le ferina satonany amin'izany raha ny fanazavana ity farany ny fampodiana ireto teratany vahiny reto any amin'ny toerana izay misy azy. Anjakan'ireo vahiny harem-pirenena araka fanambarana nataon'ny Révérend Andrenal John Andriamanampy, fantatra amin'ny soloanarana hoe Révérend Satrobory, filohan'ny AMF 3FM. Tsy azo ekena ny zava-misy ankehitriny hoy izy ary ilana fandraisana andraikitra. Manoloana izany indrindra dia manao antsoavo amin'ny karana ny Sinoa sy ny Frantsay. Efa nanoteny azy aho hafahafa hoe mivavaha mafy ianareo. Fa raha izaho lasa filoham-pirenena 48 heures dia eo vato anareo dia mody any amin'ny tany misy anareo any. Izao zao dia marina vao marina ny teniny satria inona zavatra miseho ny volamena trandrahan'ny Sinoa ary misy bois de rose firina fa lasany inona io ho lovan'ireo taranaka ireo. Ohatra zany koa ny karana na Sinoa samy ezaka zareo ny karana indrindrindra eto Antananarivo dia mandeha ny vinavina hoe hatao ohatra Maurice ty Antananarivo reny vohitra ety afaka 10 taona dia ilazana fa Antananarivo dia ho lasa tanàna karana sy Sinoa zay hita ao Maurice hatao amin'izay fa ny tena tompon'ny tany dia mpanapaka fary. Mikasika ny raharaha politika mampirisika ireo mpifanandrana noho ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny dingan'ny rosoana fampihavanam-pirenena ny Révérend Satrobory. Tamin'ity andro natsiarovana ny 50 taona namonoana ny colonel Richard Tsimandravy ity dia nanambara ny filohan'ny AMF 3FM fa isan'ireo olona nanohana ny foto-kevitra nijoron'ny colonel Richard Tsimandravy mikasika ny fametrahana ny fampandrosoana mainga avy any amin'ny fokon'olona ny tenany.